Bonjour à tous. Miarabantsika rehetra. J'espère que tout le monde va bien. Ary mino hoe salama tsara tsika rehetra. Amen. 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 Ouais. Il y a quelqu'un qui est là pour la première fois aujourd'hui? Misy olona ve vao androany vao tonga eto, vao sambany vao tonga eto amin'ity Nous toerana voulons ity. vous accueillir si vous êtes là pour la première fois. Dia te handray anareo zay raha ohatra ka hoe androanareo vao tonga eto a. Il n'y a personne? Tsy misy ve? Ok. Bienvenue à tous en tout cas. Dia tonga soa atsika rehetra na izany ary. Et bienvenue aussi à notre sœur Véronique Laos, Dia tonga soa koa ho an'i ranabavy Véronique Laos a, qui est de passage et qui est ici avec nous depuis ce matin. zay mandalo eto zay mandalo fa tonga eto amintsika izy amin'ity maraina ity Elle est miaraka ici amintsika. pour son travail. Momba ny asany atongavany eto a. Et voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Bienvenue ma sœur. Tonga soa ranabavy. Alléluia. Alors, c'est vraiment merveilleux de se retrouver dans la présence du Seigneur. Tena hoe mahafinaritra ny tonga eo amin'ny fanatrehan'ny tompo a, De retrouver les frères et les sœurs ny mifankahita amin'ny ralasanabavy et de servir ensemble, n'est-ce pas? sy miaraka manompo sa tsy zany. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet que nous connaissons très bien. Hiresakitsika androany momba naloha hevitra zay fantatsika tsara. Nous allons parler du pardon aujourd'hui. Hiresaka ny famelan-keloko tsika androany. Certains diront peut-être que oui, on a déjà parlé de ça. Mety misy teny hoe efa andresaka an'izany any atsika e. Mais Pierre a dit qu'il est bon Fa ozy izy Petera hoe tsara de rappeler certaines choses, hoe bien qu'on le sait déjà. hoe mahasoa ny teny averina dia efa fantatsika ary zany. Dans 2 Pierre, chapitre 1, Zany hoe amin'ny Petera faharoa a, toko voalohany. 2 Pierre, chapitre 1, et le verset 12. Petera faharoa. 2 Pierre 1, 12. Petera faharoa toko voalohany andiny faharoa ambin'ny folo. Il a dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous le sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Koa zoto mandraka-riva hampatsiaro anareo ny amin'izany zavatra izany aho, na dia efa fantatrareo azy, ka efa naorina tsara amin'ny fahamarinana izay efa ao aminareo, eo aminareo. L'objectif de rappeler les choses qu'on connaît, selon Pierre, Ary ny tanjona hampatsiahivana zavatra izay efa fantatsika araka Petera, c'est pour que nous soyons affermis dans la vérité. dia mba ahafahantsika miorina tsara ao amin'ny fahamarinana. Nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. Ary tsika dia mila miorina tsara ao amin'ny fahamarinana. Nous n'avons pas seulement besoin de connaître la vérité, Tsy hoe mahafantatra fotsiny ny fahamarinana, mais nous avons besoin d'être affermis dans la vérité. fa mila miorina tsara ao amin'ny fahamarinana Et pour isika. être affermis dans la vérité, Dia mba ahafahantsika miorina tsara ao amin'ny fahamarinana, il est avantageux pour nous dia tena hoe mety ho atsika de nous rappeler certaines choses. raha mampatsiahivina zavatra isika. C'est ce que Pierre nous dit. Dia izay no lazain'ny Petera amintsika. Et le Seigneur lui-même a dit dans Jean chapitre 13, Ary ny tompo tenany mihitsy ary dia miteny ao amin'izany toko fahatelo ambin'ny folo a. Jean chapitre 13 et le verset 17, Dia ny andiny fafito ambin'ny folo. il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany. Donc si nous savons les choses, si nous savons la vérité, Zany hoe raha mahafantatra zavatra tsika, raha mahafantatra ny fahamarinana on sera heureux, dia ho sambatra mais isika. pourvu que nous pratiquions la vérité Fa que raha- nous connaissons. fa raha manao an'ilay fahamarinana, manao ilay fahamarinana izay fantatsika. Donc,
Il n'est pas question d'avoir une connaissance intellectuelle des choses. Dia le izy zany tsy resaka fotsiny hoe matakatra ara-tsaina amin'ilay zavatra mahafantatra. Il n'est pas question d'avoir une connaissance intellectuelle de la vérité, Tsy resaka hoe mahafantatra ara-tsaina fotsiny ny fahamarinana, mais de vivre cette vérité. fa tena hoe miaina azany fahamarinana zany. Parce que nous sommes appelés, selon ce que Paul a dit, Satria tsika dia natsoina araka ny tenenin'ny Paoly. nous sommes appelés pour être des ambassadeurs du Christ. Natsoina itsika mba ho iraka Kristy. C'est quoi un ambassadeur? Inona moa zany hoe iraka izany? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui représente soit un royaume, soit un pays, Zany une nation. iraka izany dia olona iray izay maneho firenena anankiray. Il n'est pas là seulement pour porter une étiquette d'ambassadeur, Ary izy tsy eo mitondra ny anarana fotsiny hoe iraka, mais il amène les valeurs du pays ou de la nation qu'il représente. fa mitondra ny amin'ny le toerana izay niaviana izy. Donc si nous sommes appelés pour être des ambassadeurs du Christ, Fa itsika raha natsoina ho iraka Kristy, cela veut dire que nous sommes appelés pour représenter Christ sur la terre. dia itsika zany dia natsoina mba haneho an'i Kristy ety ambonin'ny tany. Nous sommes appelés pour apporter les valeurs de Dieu dans le monde. Ary tsika dia natsoina hitondra ny an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. Nous n'avons pas à nous identifier au monde Ary tsika dia tsy tokony hanahaka an'izao tontolo parce izao, que nous ne sommes pas du monde. satria tsika dia tsy avy amin'izao tontolo izao. Nous sommes appelés à porter les valeurs de Dieu, la piété dans le monde. Fa natsoina itsika nitondra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra eto amin'izao tontolo Nous izao. avons été élus, nous avons été choisis pour exprimer Christ dans le monde. Ary nofidiana itsika mba haneho an'i Kristy eto amin'izao tontolo izao. C'est cela un ambassadeur. Ary izay ny atao hoe masoivo. Amen. 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 Donc c'est très important que nous connaissions ce que c'est que le pardon. Dia tena hoe zava-dehibe ny ahafantarantsika hoe inona ny atao hoe famelan-keloka. Mais nous serons encore plus heureux si Fati- nous pratiquions cette vérité que nous connaissons. Fa tena hoe ho sambatra kokoa itsika raha manao an'ilay famarinana izay fantatsika. Beaucoup de chrétiens répètent la prière, Ary betsaka ny kristiana mamerina an'ilay vavaka. soi-disant dominicale. Le vavaka isan-kalahady. Ils font ça comme une sorte de répétition. Hoe averimberina ilay izy zany. Et on arrive à un moment où on dit « Pardonne-nous nos péchés comme nous avons pardonné ceux qui nous ont offensés. » Mamerina an'ilay vavaka hoe mamelany elokay tahaka izay nanao ratsy taminay. Ce n'est pas une prière que le Seigneur nous a donnée pour répéter comme des enfants à qui on donne des récitations à l'école. Tsy hoe nomeny tompo antsika izany vavaka izany mba ho averimberentsika tahaka ny ankizy manao tsenjery any am-pianarana. Ce n'est pas une prière qu'on doit répéter à chaque fois qu'on finit une réunion ou un message ou je ne sais pas quoi. Ary le izy tsy hoe vavaka verina rehefa ohatra hoe tapitra ny fotoana na hoe tapitra ny hafatra. Mais il y a une signification profonde à travers cette prière. Tena misy dikany lalina amin'ny izany vavaka izany. Mais aujourd'hui, on va prendre seulement un point Fa androany de cette itsika prière. dia andray teboka iray fotsiny amin'io vavaka io. Là où le Seigneur a dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ilay teboka ilay niteny Jesosy hoe mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Vous savez ce que nous sommes en train de dire lorsque nous répétons ou nous disons cela. Je répète encore, ce n'est pas une prière à répéter en tout cas. Fantatsika ve zany zavatra tenentsika zany rehefa mamerina an'io vavaka io tsika averika any hoe tsy hoe vavaka verina fotsiny le izy Cela veut dire, Seigneur, regarde comment moi je pardonne. hoe milaza hoe tompo ajery hoe mamela eloka Et c'est de cette manière que je te demande de me pardonner moi aussi. dia amin'ny alalan'izany ihany koa ny angatahako aminao mba hamelanao ihany koa. Pardonne-moi mes offenses comme Hoe mamela ny eloka tahaka je pardonne aussi les autres. tahaka ny amelako ny hafa. Donc c'est de la mesure dont je mesure aux autres que tu vas me mesurer.
Izany hoe tahaka ny fatra amarako ny hafa ny fatra amaranao ihany koa. C'est du jugement dont je juge les autres que je te demande de me juger. Ary ny fitsarana izay ataoko ny hafa ihany koa no ny angatako aminao hitsaranao ahy. Donc, de la manière dont nous jugeons les autres, ou nous plutôt, nous pardonnons les autres, Izany hoe ny fomba izay amelantsika ny hafa c'est ainsi que nous demandons au Seigneur de nous pardonner. dia ohatr'izay ihany koa ny angatantsika amin'ny tompo amelany atsika. Arrêtons-nous un instant pour nous examiner nous-mêmes. Ary ndoantsika tena hoe hijanona kely dia handinika ny Que tenatsika. chacun fasse un petit scanner de son cœur Ary ny tsirairay samy handinika ny fony pour daholo. voir, est-ce que je pardonne comme je veux que le Seigneur me pardonne? Dia eritreritra hoe mamela heloka ve za ka tahaka ny hoe hitiavako amelan'ny tompony heloko. Est-ce de la manière dont je veux que le Seigneur me pardonne que moi aussi je pardonne mon prochain? Ny fomba amelako heloko ve tiako tahaka ny amelan'ny tompony heloko. Bien souvent, j'entends des gens dire oui, j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Matetika maheno hoe misy olona miteny hoe efa namela fa tsy adiniko e. Quand on pardonne, on oublie. Fa rehefa mamela dia manadino. Michée, chapitre 7. Ao amin'ny Mika. Mika 7. Mika toko fafito. Michée, chapitre 7, on va lire les versets 18 et 19. Mika toko fafito andiny fafito falo ambin'ny folo sivy ambin'ny folo. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Iza no Andriamanitra tahaka anao izay mamela heloko sady mandalo ny fahadisoany sisa amin'ny lovany, tsy mitana fahatezerana ho mandrakizay izy fa tia famindram-po. Amindra-fo amintsika indray izy ka nitsakitsaka ny fahotantsika eny arinao amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Quel Dieu est semblable à toi, a dit Michée. Iza ny Andriamanitra tahaka anao izay no lazay Mika. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, Ary betsaka ny Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao. mais notre Dieu, Fa ny Andriamantsika nul n'est comparable à notre Dieu. dia tsy misy azo ampitahaina Nul n'est semblable à notre Dieu. tsy misy ampitahaina amin'ny C'est un grand Dieu. Andriamanitsika fa tena Andriamanitra lehibe. Lui seul peut pardonner Ary izy ihany no afaka mamela ny fahotantsika helokontsika. lui seul Izy rery peut pardonner nos péchés. no afaka mamela ny fahotantsika. Et quand il pardonne, Ary rehefa mamela izy il oublie. dia adino ilay izy. Il ne dit pas j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. Izy tsy miteny hoe namela fa tsy adinoko ilay Mais izy. quand il pardonne, il oublie. Fa rehefa mamela izy dia adino ilay izy. Amen. Amen. Sommes-nous de ses enfants ou non? Oui ou non? Fa tsika ve zana sa tsy zanany? Amen. Amen. Mais parfois nous rendons notre Père avare. Fa indraindray tsika dia manao andrayntsika ho mahihatra. Nous avons besoin de sa compassion, de sa grâce, Mila ny famindram-pony sy ny fahasoavana isika, mais nous sommes avares pour user de la compassion et de la grâce envers les autres. fa tsika nefa mahihatra aneo an'izany famindram-po sy fahasoavana izany Nous amin'ny voulons que hafa. Dieu nous comprenne, Ary tiatsika ny tompo mba azo atsika, qu'il use plus de grâce envers nous, mba haneo ny fahasoavany amintsika izy qu'il nous pardonne, amela ny helokontsika mais izy. envers nos prochains, Fa tsika kosa nous voulons manoloana ny utiliser hafa plus de jugement. dia te hitsaratsara Nous voulons les kokoa condamner. te hanameloka azy ireo Nous isika. avons du mal à les pardonner. Ary tsika dia tsy mahavita mamela ny heloka izy ireo. Sommes-nous des enfants du Père? Zanak'indray ve isika? Si nous sommes les enfants du Père, Fa raha zanak'indray nous isika devons avoir les vertus de notre Père. dia tokony manana ny toetra ny Nous raintsika zany devons isika. aussi savoir pardonner comme le Père
nous pardonne. dia tokony mahay mamela itsika tahaka ny amelan'ny ray atsika izany. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Manaiky an'izay daholo isika. Parce que Michée nous dit, Satria Mika dia miteny amintsika hoe il aura compassion de nous. Verset 19. amindra vo amintsika indray izy. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Ka nitsakizaka ny fahotantsika. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Eny arinao any amin'ny ranomasina lalina ny fahotany rehetra. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tena hoe anitsakitsaka ny Il fahotantsika va izy. écraser, il écrase nos péchés. Tena hoe hitsakitsahano ny fahotantsika. Notre ennemi, c'est le péché. Ny fahavalontsika dia ny ota. Beaucoup de gens sont liés par le péché. Ary betsaka ny olona izay voafatotry ny Mais le fahotany. Seigneur a triomphé sur le péché. Fa ny tompo dia efa nandresy ny fahotany. Il nous a pardonné. Dia namela atsika Et izy. c'est pour cela Dia izay qu'il miantona nous hoe demande, nous aussi, hoe mangataka de amintsika ihany koa izy pardonner a, les autres. mba hamela ny hafa. Et en pardonnant, Dia rehefa mamela on isika oublie. dia adinotsika le izy. Beaucoup de chrétiens Betsaka ny kristianina sont comme des zombies. dia ohatran'le Vous connaissez ce que c'est que les zombies? fantatrareo hoe zombie tsy maty Les zombies, ils velona ont zany. plein de plaies, ils sont tellement, ils ne peuvent pas marcher. Ny zombie dia tena hoe fenifery izy tsy afaka mandeha fa Ils veulent marcher, mais ils n'arrivent pas. te andeha izy fa tena tsy afaka. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des zombies spirituels. Fa ny be dia be any kristiana zay zombie ao amin'ny Ils ont ara-panahy. beaucoup de blessures dans leur cœur. Tena hoe feniratra ny fon'izy ireo. Ils amènent beaucoup de passés qui les chargent. Dia mivesatra ny lasan'izy ireo zay Ils manavesatra ne azy. peuvent pas avancer. Dia tsy afaka mandroso izy. Et ils se demandent pourquoi je n'arrive pas à avancer. Dia manontany izy hoe fa maninona tsy afaka mandroso. Parce qu'ils portent des fardeaux. Satria izy dia mitondra zioka. Ils sont comme des zombies. Ils ont des blessures, ils ont des fardeaux, ils ont des problèmes. Ils ont un passé. Feniratra izy fenivesatra izy misy ny lasany Et ils n'arrivent pas à avancer. dia tsy afaka mandroso izy. Comment on peut avancer avec des fardeaux? Ahoana moa ny ahafahantsika mandroso raha misy vesatra amintsika? Comment on peut avancer avec son passé? Ahoana ny ahafahantsika mandroso miaraka amin'ny lasantsika? Vous savez, lorsque les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Hitanareo nefa niala tany amin'ny tany Egypte ny zanak'Israely ils ont beaucoup amené des richesses de l'Égypte dia nitondra harena be dia be avy any Egypte izy ireo pour aller à Canaan. mba handeha ho any amin'ny tany Kanana. Mais personne n'a fait entrer à Canaan même une aiguille venant de l'Égypte. Fa tsy nisy natafiditra na dia singa-mpanjaitra ray nefa ary tany amin'ny tany Kanana izay nentin'izy ireo avy any amin'ny tany Egypte. Tout a péri dans le désert. Fa ringana tany amin'ny tany efitra daholo Mais il y a izy. eu une nouvelle génération. Dia nisy taranaka vaovao Et c'est cette nouvelle génération dia io taranaka vaovao io qui est entrée dans la ville de Canaan. no niditra tao amin'ny tanànany Kanana. Tout ce qu'ils ont acquis en Égypte, Izay azon'izy ireo rehetra tany amin'ny tany Egypte ils ont tout abandonné dans le désert. dia navelan'izy ireo tany amin'ny tany efitra daholo. On a acquis beaucoup de choses dans le monde, Tena hoe be dia be ny zavatra nyraisintsika teny dans amin'izao nos tontolo familles izao. respectives, Tany amin'ny fianakaviantsika dans notre tsirairay, culture, teo amin'ny kolontsaintsika, dans beaucoup de choses. tamin'ny zavatra be Mais dia nous be. avons besoin de jeter tout ça dans le désert Fa mila avelantsika any amin'ny tany efitra daholo zany et de nous laisser transformer dia hoe avelantsika hovaina pour isika entrer dans la nouvelle Jérusalem que le Seigneur nous a mba préparée. ahafahantsika miditra ao amin'ny Jerosalema vaovao izay nomany tompo atsika. Nous avons besoin d'abandonner notre passé. Ary tena mila avelantsika ny lasantsika. Amen. Amen. D'oublier nos blessures. Tokony adinotsika ny ratratsika. Ah, un tel m'a fait ceci, un tel a dit cela. On a besoin de relâcher tout cela. Ihany nanao an'izao anahy, ihany ny teny an'izao anahy. Pour Fa pouvoir- tokony hoe avotsitritsika izany zavatra rehetra Pour izany pouvoir avancer, frères et sœurs. mba ahafahantsika mandroso raha lasana bavy. Amen. 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 Car si quelqu'un est en Christ, Satria raha misy olona amin'ny Kristy il est une nouvelle créature. dia olona vaovao izy. Toutes les choses sont passées. Ary efa lasa ny zavatra On taloha oublie. adiny. Amen. Amen.
Puisse le Seigneur nous aider tena hoe ny tompo ane hanampy atsika pour pouvoir avancer. mba ahafahantsika androso. Vous savez, le manque de pardon, Hitanareo tsy fahampin'ny famelana c'est un venin mortel dia tena hoe pozina mahafaty qui nous pique nous-mêmes. izay manindrona atsika Nous nous faisons du mal nous-mêmes. ary isika dia mandratra ny tenantsika On ne ihany. peut pas avancer. Tsy afaka mandroso On ne peut isika, pas grandir tsy afaka mitombo parce que isika nous nous faisons du mal nous-mêmes. satria isika dia mandratra ny tenantsika On devient hypocrite. dia lasa mpiatsara velatsia isika. On voit un frère, une sœur, Mahita rahalahy isika, mahita on a quelque nabatsika chose contre lui ou contre elle, dia manana alahelo aminy on le tsika cache dans le cœur dia afentsika anatin'ny fotsika izany et on fait le baiser de Judas, dia manao ny oriko jodasy isika mais dans le fond, fa ny ao anatin'ny il y fotsika a un venin. dia misy poziny. C'est triste et c'est grave, frères et sœurs, Ary tena mampalahelo ny zava-dozy zany raha lasaina bavy de continuer à porter ce fardeau. ny mitohy a mitondra an'izany fesatra izany. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs. Fa ny tompo dia miantso antsika raha lasaina bavy Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. hoe mankanesa ty amiko aho ianareo izay miasa fatratra sy Et je vous mavesatra donnerai entana du repos. fa zany me anareo Le Seigneur tsara. veut nous libérer, frères et sœurs. Ny tompo a te hanafaka atsika raha Il lasaina veut nous bavy libérer de tout joug. te hanafaka atsika amin'ny zioga rehetra izy. Parmi ces jougs, c'est le manque de pardon. Ary ao anatin'izany zioga izany ny tsy fisian'ny famelana. Le pardon, ce n'est pas une option. Hein. Ary ny famelana dia tsy safidy akory Pour nous, les enfants de Dieu, ho atsika ce n'est zanak'Andriamanitra pas une option. dia tsy safidy le izy. Si je veux être pardonné, Raha ohatra ka te ho je voavela dois pardonner. dia mila mamela. Amen. Amen. Parfois, on a tendance à se dire, bon écoute, oui, je pardonne, Indraindray isika dia miteny matetika hoe zange mamely mais on ne confesse pas. fa tsika dia tsy mangata-pamelana tsy Parfois, on mitsotra. n'ose pas parler, on n'ose pas dire la vérité. Indraindray isika tsy mahavita miteny tsy mahavita miteny marina Et on fait du cinéma. dia manao fihetsiketsiana isika On fait semblant d'être en règle avec son frère ou avec sa sœur. modomody hoe tsy solana amin'ny rahalahy na ny anabavy Mais au isika fond, il y a un cancer qui ronge. fa ao anatin'ny fotsika eo nefa misy io mamiadana Vous zay savez, efa c'est très mihinana important atsika. de se parler dans la vérité. Fa hitanareo indraindray tena mila miresaka ao anatin'ny famarinana Ce n'est pas isika dans un esprit de condamnation ni de justification. ary tsy ao anatin'ny fanany fanamelohana na fanamarinantena Mais on se parle dans l'amour. fa tena hoe mifampiresaka amin'ny Et fitiavana on se dit la vérité. dia mifampiresaka amin'ny famarinana. Vous savez, quand on se parle dans la vérité, Hitanareo rehefa miresaka ao anatin'ny il y famarinana a des isika jougs qui s'enlèvent. dia misy ioga zay miala. Si certaines choses ne sont pas mises sur le tapis, Ary raha ohatra misy zavatra tsy ampiariariana tsy avoaka il y a des choses qu'on essaie de cacher, de camoufler. misy zavatra zay ezahantsika ho afenina Vous savez, il y aura un moment où ces choses reviendront à la surface. dia hitanareo izy fotoandra ny zavatra fentsika ireny hivoaka Ils nous reviendront en mémoire. dia ho iverina atsiaro an'izany isika. Et quand ça refait surface, Ary rehefa mivoaka on izany va essayer d'être un peu diplomate dia hiezaka isika hanambomboatra ny pour ne fitenitsika pas blesser. mba tsy handratrana Mais derrière le dos du frère ou de la sœur, dia nefitsika ao ambadika lalàna on le continue à anabavy parler du frère ou de la sœur. dia mitohy miresaka momba anazy Ça, c'est de ihany. l'hypocrisie, frères dia et izay no sœurs. atao hoe fiatsaram-belatsira lasaina bavy. Nous avons besoin d'être sincères et francs et directs. Fa mila itsika tsotra mahitsy Nous parler dans la vérité, dia miresaka ao anaty fahamarinana dans la grâce, amin'ny fahasoavana sans aucune condamnation, tsy misy fanamelohana sans aucune accusation. tsy misy fanamelohana Comme ça, ary amin'izay ce qui a à régler, on le règle. zay tokony ho alamina dia Et alamina on est en paix les uns avec les autres. dia milamina amin'ny fotsika amin'ny tsirairay Il avy n'y a pas de place pour mihavana amin'ny l'hypocrisie. tsirairay Il avy n'y a pas de place pour l'hypocrisie dans l'église du Seigneur. fa tsy misy toerana ho amin'ny fiatsaram-belatsia ao amin'ny fiangonana Le Seigneur a besoin d'une église pure
et sans tache. Fa ny tompo dia mila fiangonana madio sy tsy misy pentina. Amen. 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 La religion amène les gens à faire semblant. Ny fombafomba-pivavahana dia mitondra olona hanao modimody. On paraît pieux, Mody manana toe-po araka an'Andriamanitra, mais au fond, on trimballe des bagages vraiment pleins de condamnation. dia nefa ao anaty ao tena mitondra entana feno fanamelohana. Le Seigneur nous appelle, frères et sœurs, à nous débarrasser de tous ces fardeaux Fa ny tompo tena miantso antsika raha lasana bavy hanala an'izany vesatra ao amintsika izany qui nous empêchent d'avancer. izay manakana antsika tsy handroso. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas pardonné ou qui ne pardonnent pas. Za koa reto izay tsy miteny hoe nisy olona izay tsy mamela eto a. Mais vous vous rappelez ce que j'ai dit en introduction? Tadidinareo ve ny teneniko tany amin'ny voalohany a? Il est bon pour nous de nous rappeler certaines choses. Hoe tsara ho antsika ny ampatsiahivina zavatra sasasasany. C'est salutaire pour nous. Fa tena hoe famonjena ao Parce antsika que izany. le pardon, ce n'est pas l'affaire d'un jour. Satria famela kely ka dia tsy hoe andro anankiray ihany akory. C'est pas qu'un jour j'ai pardonné et ça s'est arrêté là. Hoe ndray andro aho efa namela elo ka dia mijanona eo ilay izy. Le pardon, c'est quelque chose qui doit nous accompagner chaque jour. Fa ny famelan-kelo ka dia tokony miaraka amintsika isan'andro. Tous les jours. Isan'andro. Tous les jours. Isan'andro. Tous les jours, il y a des situations. Ary isan'andro dia misy toe-javatra. Tous les jours, il y a quelque chose qui passe. Ary isan'andro dia misy zavatra mitranga. Et je dois savoir pardonner. Dia mila mahay mamela. Amen. Amen. Tous les jours. Isan'andro. Comme tous les jours, je dois me repentir aussi. Tahaka ny hoe isan'andro mila mibebaka ihany koa. Amen. Amen. C'est pas que, non, j'ai déjà demandé pardon au Seigneur il y a 10 ans, il y a 20 ans. Tsy hoe za efa nangataka famelana tamin'ny tompo a 10 taona lasa 20 taona lasa. Et je suis pardonné. Efa voafela Et c'est fini. dia tapitra. Tant que nous côtoyons les uns les autres, Fa mbola mifanerasera isika même au niveau de la famille, na dia eo anivon'ny ankonana entre mari et femme. eo amin'ny mpivady. Pour un petit rien, voilà, un brindis et il y a un feu qui s'allume. Hoe misy zavatra mitranga kely dia misy afo mirehatra eo. Est-ce que nous savons nous humilier pour demander pardon? Fa tsika ve mahay manetry tena dia mangataka famelana. Ou est-ce que lorsqu'on nous demande pardon, Dia rehefa angatahana famelana ihany koa ve isika est-ce que nous disons, ok, d'accord, c'est passé, j'ai pardonné. dia miteny isika hoe ok ary Ou bien on dit- efa lasa zany mamela. Oui, je pardonne, mais pour toi, c'est toujours la même chose. Hein? Fa tsy hoe va mamela fa ianao tena ohatr'izany C'est foana. toujours comme ça. Ohatr'izany foana. Hein? Admettons que le Seigneur nous pardonne et nous dise la même chose. Oui, je pardonne, mais toi, Tena Comment ndao on serait eritreretra alors? hoe ny tompo a mamela antsika fa izay ny tenen'ny tompo amintsika hoe ianao koa tena zany foana ianao. frères et sœurs, Raha lasana bavy a reconnaissons que nous sommes faibles. andao isika anaiky hoe malemy itsika C'est pas facile de pardonner. ary tsy mora le mamela. Mais ce qui est sûr, Fa ny azo antoka si nous demandons de l'aide au Seigneur, hoe raha mangataka fanampiana amin'ny tompo isika il nous fera part de sa grâce. dia omeny atsika anana anjara amin'ny fahasoavana itsika. S'il voit l'état de notre cœur Raha mahita ny fotsika qui izy veut pardonner, ny toe-potsika izay te hamela si nous reconnaissons cela auprès du Seigneur, ary raha manaiky an'izany isika eo Seigneur, tompo je veux pardonner, mais j'arrive pas. hoe tompo te hamela fa tsy vitako le izy. Aide-moi, Seigneur. Apio a tompo. Si nous sommes sincères, Ary raha tsotra isika il nous accordera sa grâce dia omeny atsika amin'ny fahasoavany et nous saurons pardonner. dia ho voafela isika. Amen. Amen. Mes frères, Rahalahy le pardon est une chose très importante pour nous les enfants de Dieu. ny famelan-keloka dia tena zava-dehibe ho antsika zanak'Andriamanitra Absolument important pour toi et moi. ary tena hoe zava-dehibe ho ahy sy ho anao.
nous devons pardonner. mila mamela heloka isika Nous devons nous pardonner les uns les autres. ary mila mifamela isika Autrement, fa raha tsy zany a nous serons des religieux. dia ho tonga mpanao fombafomba isika. Je disais tout à l'heure Ary ndresako teo a que le manque de pardon peut nous empêcher d'avancer. hoe ny tsy fisian'ny famelan-keloka dia mety hanakana antsika tsy androso. Le manque de pardon Ny tsy fisian'ny peut nous famelan-keloka empêcher de grandir dia mety hanakana antsika tsy hitombo parce que c'est un fardeau. satria tena vesatra izany. On peut passer des années et des années à l'église Afaka hoe tena efa aman-taona maro sika ny tao am-piangonana et continuer à se plaindre. dia nefany mbola mitohy a mitaraina foana. Combien de chrétiens se plaignent de se sentir secs? Tena hoe betsaka ny kristiana hoe mitaraina hoe tena maina izy ireo, On se sent sec. hoe maina. Ça ne vous est jamais arrivé Mbola tsy tonga taminareo ve de zany vous sentir sec? hoe mahatsapa tena ohatrany hoe Soyons maina? sincères. Andaontsika ho tsotra e, Hein? Soyons sincères. andaontsika ho tsotra. Vous ne vous êtes jamais senti sec? Tena mbola tsy natsiaro tena hoe maina mihitsy ve nareo? C'est une période qu'on peut passer. Hein? Tena hoe mety andalovana zany a. Lisons encore un autre passage dans la parole de Dieu. Andao itsika toy amaky ao amin'ny ten'Andriamanitra. Voyons un passage dans Ézéchiel chapitre 37. Andao tsika amaky ao amin'ny Ezekiela toko fafito amby telopolo. Alors, on va lire à partir du premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fait passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur, Éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. » Jusqu'au verset 5. Ezekiela toko fafito amby telopolo manomboka amin'ny andinin'ny voalohany. Tao amiko ny tanan'i Jehovah ary ny fanahy no nitondran'i Jehovah nivoaka dia napetrany teo amin'ny loha safy ny taolana aho ary nitondra nandehandeha teny amin'ireo izy ary indreo betsaka dia betsaka teny amin'ny loha say ireo ary indreo maina dia maina ireo. Ary hoy Jehovah tamiko, ry zanak'olona, moa mety ho velona ihany va ireto taolana ireto? Ary hoy izao, Jehovah Tompo ianao no malala. Dia hoy indray izy tamiko, maminany amin'ireto taolana ireto ka ataovy aminy hoe, ry taola maina mianono ny tenin'i Jehovah. Izao lazain'i Jehovah Tompo amin'ireto taolana ireto, indro asiako fofinainy anareo ka ho velona. Verset 6. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Andiny fahenina, ary asiako ozatra anareo ka hampaniriko nofo, ary hosaronako hoditra anareo, ary asiako fofinaina anareo ka ho velona, ka ho dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah. Dia naminany aho araka izay efa nandidiny ahy, ary noho ny efa naminany aho dia injany nisy feo, ary indreo nihetsiketsika sady nifanantona ny taolana, samy nanantona ny taolana namany avy. Ary hitako fa indro naniry ny ozatra,
sy ny nofo ary ny sarona hoditra izy nefa tsy mbola nisy fofinaina tao aminy. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Eo amin'ny dimy fasivy dia hoy izy tamiko maminany amin'ny fofinaina eny maminany ry zanak'olona ka ataovy amin'ny fofinaina hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo manatona avy amin'ny rivotra efatra ry fofinaina ka tsotsofo ireo vavony ireo mba ho velona izy dia naminany arak'izay fanandidiny ahy aho ka dia nidiran'ny fofinaina ireo ka velona dia nijoro tamin'ny tongony izy marobe dia marobe tokoa. Écoutez bien, Enoy tsara à partir du verset 11. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Eno tsara manomboka amin'ny andiny faraka ambin'ny folo dia hoy izy tamiko ry zanak'olona ireto taolana ireto dia taranak'Israely rehetra indreo izy manao hoe maina ny taolanay levona ny fanantenanay fongitra izahay koa maminany ka ataovy aminy hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo indro ry oloko izao no hanokatra amin'ny fahasanareo ary ampiakariko avy amin'ny fahasanareo ianareo ka hoentiko amin'ny tanin'ny Israely ka dia ho fantatrareo fa izao ny Jehovah raha manokatra ny fahasanareo aho ry oloko ka hampiakatra anareo hiala amin'ny fahasanareo ary ataoko ao anatinareo ny fanahiko dia ho velona ianareo ary amponeniko any amin'ny taninareo ianareo ka dia ho fantatrareo fa izao Jehovah no efa niteny sady natateraka izany ho Jehovah. Je ne sais pas comment le Seigneur voit son Église aujourd'hui, tsy haiko hoe ohatrany ahoana fahitan'ny tompony fiangonana ankehitriny mais au temps d'Ézéchiel, fa tamin'ny andron'i Ezekiela quand il regardait la maison d'Israël, rehefa nijery ny tranon'Israely izy ça ressemblait à des ossements desséchés. dia tahaka ny taola maina no nahitany azy. Combien de chrétiens se sentent complètement vides? Ary tena hoe firifiry ny kristiana izay mahatsapa tena hoe tsisy ninina. Combien de chrétiens se sentent secs? Firifiry ny kristiana izay mahatsapa fahamainana. Pourquoi? Satria maninona? Mais Dieu a donné vie à ces ossements. Fa Andriamanitra dia nanome fofinaina andreo taolandreo. Lorsqu'il a envoyé son serviteur, Rehefa nandefa ny mpanompony izy et lui a demandé de prophétiser. dia niteny tamin'ny mpanompony izy mba aminandy. Et à chaque fois que le prophète prophétisait, Ary isaky ny maminany ilay mpaminany il se passait quelque chose. dia misy zavatra mitranga. Les ossements commençaient à se retrouver. Dia nanomboka mifanantona ilay taolana. Il y a eu des nerfs qui ont poussé. Dia nisy ozatra naniry Il y a des muscles. nisy À ozatra chaque fois qu'il prophétisait. ary isaky ny maminany izy. Prophétiser, ça veut dire quoi? Ary inona natao hoe maminany? Prophétiser, ça veut dire apporter la parole de Dieu. Maminany dia midika hoe mitondra ny tenin'Andriamanitra. Certains prophétisent dans les poches des uns et des autres. Misy ny sasany maminany ny any am-paosiny hafa. Prophétiser, Fa ny atao hoe c'est maminany apporter un message venant de Dieu dia mitondra hafatra avy amin'Andriamanitra pour le peuple de Dieu. ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Amen. Amen. À chaque fois que nous recevons la parole de Dieu, Dia isaky ny mandray tenin'Andriamanitra isika Jésus a dit, Jesosy dia les niteny paroles que je vous donne hoe ny teny izay omeko anareo sont esprit et vie. dia fiainana
Fanas fiainana. Donc si nous nous sentons complètement secs, si nous nous sentons complètement secs, Fa raha ohatra tsika tena matsapa tena hoe et que maina nous avons besoin de recevoir la vie, dia mila mandray ny fiainana. nous avons besoin d'écouter l'évangile. Dia mila mihaino filazantsara zany isika. Amen. Amen. Nous avons besoin de recevoir la parole de Dieu. Mila mandray tsika ny tenin'Andriamanitra. L'évangile peut nous encourager, Ny filazantsara dia afaka mampahery atsika. mais l'évangile peut aussi nous reprendre. Fa ny filazantsara koa dia afaka manitsy atsika. L'évangile mananatra peut nous atsika. montrer le plan et la volonté du Seigneur. Ary ny filazantsara dia afaka maneho atsika ny trafika Et sy aujourd'hui, sitrapon'Andriamanitra. Ary Le Seigneur veut nous dire dia te hiteny amintsika ny tompo combien il est important pour nous de pardonner, hoe tena zava-dehibe amintsika ny mamely, de vivre le pardon. ny miaina an'izany Parce que si famelan-keloka izany. nous n'écoutons pas cette prophétie, Fa raha tsy mihaino an'izany faminaniana izany c'est-à-dire isika, si nous n'écoutons pas la parole de Dieu izany hoe tsy mihaino ny et que nous ten'Andriamanitra ne la isika, mettons pas en pratique, dia tsy manao izany isika, il y a quelque chose qui ne va pas en nous. dia misy zavatra tsy mety zany any anatsika any. Il y a un blocage en nous. Misy sakana any anatsika. Parce que le manque de pardon Satria ny tsy fisian'ny va nous famelana voler la paix. dia aka ny fiadanana Ça va nous voler la joie. angalatra ny On fifaliana peut avoir anatsika. un semblant de joie avec certaines personnes, Mety hoe anana fifaliana atsika amin'olona mais sasany. avec d'autres personnes à qui on a quelque chose, Fa amin'ny contre olona eux, sasany azy ananantsika alahelo a, quand nous les voyons, rehefa mahita azy ireo nous itsika manquons de paix et de joie. dia tsy misy a fifaliana sy fiadanana ao anatsika. Il y a un manque à l'intérieur. Ary misy tsy fahampiana On ao devient anatsika. sec. Lasa maina isika. Mais le Seigneur veut nous donner la vie. Fa ny tompony efa te hanome antsika Et fiainana. comment il nous donne la vie? Dia ahoana ny hanomezany C'est au fiainana atsika? travers de sa parole. Amin'ny alalan'ny teniny. Amen. Amen. Parce que sa parole est esprit et vie. Satria ny teniny a dia fanasy fiainana. Nous avons la sainte doctrine tous les mercredis après-midi. Tsika manana ny fampianarana tsy misy cléma isaky ny alarobia tolakandro. Nous avons besoin de nous attacher à ces enseignements Dia mila mifamatotra amin'ireny fampianarana ireny isika pour pouvoir grandir, mba ahafahantsika mitombo, pour ne pas rester des religieux, mba tsy hijanona anaty fombafomba fotsiny des isika chrétiens du dimanche. hoe kristianina isaky ny alahady. Amen. Amen. Bon, si vous ne dites pas Amen, moi je dis Amen. Eny raha tsy manao amen nareo a, za miteny amen a. Amen. Amen. Je sais que ce n'est pas facile de pardonner. Ary fantatro hoe tena tsy mora le mamela heloka a. Mais le Seigneur ne nous a-t-il pas dit que si quelqu'un veut le suivre, il doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix? Fa ny tombo ve tsy niteny tamintsika hoe raha misy ta hanaraka azy a dia hitondra ny azy fijaliana ka hanaraka azy. C'est une croix Tena hoe azo que fijaliana nous avons zany besoin de porter. izay mila hoentintsika. Parfois, elle peut paraître lourde. Tena hoe mety hoe mavesatra be le Vous izy. savez, Jésus, quand il a porté sa croix, ça a été très lourd, hein? Tanao raha Jesosy rehefa nitondra ny azy fijaliana izy a dia tena navesatra le izy. Au point qu'on a appelé même Simon de Cyrène pour l'aider à la porter. Dia tsy maintsy niantso an'ilay lehilahy anankiray atao hoe Simona hoe hanampy azy hitondra an'le izy. La croix peut être très lourde pour nous. Fa ny azo fijaliana dia tena mety hoe mavesatra ao atsika. Quand la croix est très lourde pour nous, Fa rehefa mavesatra ao atsika le azo nous fijaliana pouvons nous adresser aux frères. dia afaka miresaka amin'ny rahalahy isika. Les anciens sont là, Ny loholona dia eo a, ils peuvent nous aider dia afaka manampy atsika dans toute situation. amin'ny zava-mitranga rehetra. Et vous n'avez pas besoin d'apporter une enveloppe pour venir voir un ancien. Dia tsy mila mitondra valomponareo a raha anantona ije anontany an'ilay loholona. Amen. Amen. Venez, nous allons prier ensemble. Manatona fa hiaraka hivavaka isika. Amen. 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 Ne gardez pas un fardeau. Ary aza mihazona vesatra. C'est lourd les fardeaux. Tena mavesatra reny vesatra ireny. Le Seigneur nous demande de nous approcher de lui Fa ny tompo a dia miantso antsika mba hanantona azy. parce qu'il veut prendre notre fardeau. Satria izy a te haka an'ilay vesatra eo Il veut nous amintsika. donner la vie. Te hanome fiainana ao atsika Il veut izy. donner la vie à ces ossements desséchés, Ary te hanome aina an'ireo taolana izay efa maindreo izy. à notre vie chrétienne qui n'a pas de sens. Amin'ny fiainantsika kristiana izay ohatrany hoe efa tsy misy dikany io. Il veut redonner vie Te hanome fiainana à izy travers l'évangile. amin'ny alalan'ny filazantsara.
à travers la sainte doctrine amin'ny alalan'ny fampianarana tsy misy que nous kilemy recevons tous les mercredis. izay raisitsika isaky ny larobia tolakandro. Amen. Amen. Laissons le Seigneur nous libérer Tena hoe avelon'ny tompo hanafaka atsika de tout ce qui nous accable. izay mamatotra atsika rehetra. Amen. Amen. Ne disons pas que c'est difficile. Andoantsika tsy teny hoe tena sarotra le C'est izy. vrai, c'est difficile. Tena marina hoe sarotra le izy Mais nous avons besoin de nous décharger sur lui. fa tena mila tsika mamotsitra an'izany eo aminy. Le pardon. Ny famelan-keloka C'est la chose la plus importante pour toi et moi en tant qu'enfant de Dieu. tena hoe zava-dehibe ho ay sy ho anao mahazanak'Andriamanitra atsika. Nous avons besoin de pardonner chaque jour. Ary tena mila mamela heloka isika isan'andro. Pardonner égale oublier. Ary ny mamela dia midika hoe manadino. Ce n'est pas faire semblant d'oublier, hein, Tsy koa hoe manao hoe modimody hoe manadino mais oublier. fa manadino. Si tu ne peux pas oublier, Ary raha tsy afaka manadino ianao il vaut mieux parler. dia aleo miresaka. Parce que les choses qui sont gardées dans le cœur Satria zavatra izay tazoma ao anaty et qu'on n'a pas le courage de parler, izay tsy ananantsika fahasahiana no miresaka azy ça va rester là dia hijanonao zany et on n'oublie pas. dia tsy ho adinontsika. Mais quand on parle Fa rehefa mifampiresaka avec la personne concernée, amin'ilay olona izay voakasika izany tout devient clair, dia mazava ny on zavatra apporte rehetra. tout dans la lumière, Ho entin'ny eo amin'ny mazava ny dans zavatra la rehetra grâce, amin'ny fahasoavana, dans l'amour, amin'ny et fitiavana on se pardonne. dia mifamela On oublie. dia adino. Amen. Amen. Nous voulons avancer. Dia androzy ve isika? Amen. Amen. Je vois des rires et des sourires. Mahita tsika Nous voulons avancer ensemble. dia androzy araka ve isika? Amen. Amen. Alors sachant que le pardon est une chose très importante. Dia ndao ho tsapantsika hoe tena zava-dehibe ny famelan-keloka. C'est inévitable Ary tsy azontsika hidivirana dans la le vie de izy l'Église, ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. le pardon. Famelan-keloka. Amen. Amen. C'est parce que nous sommes pardonnés Satria tsika voavela que nous sommes devenus des enfants de Dieu. dia tonga zanak'Andriamanitra Et isika. pour cela, Dia noho izany nous avons besoin dia mila ihany de koa nous isika pardonner les uns les autres. hifamela ny tsirairay avy amintsika. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Ndao tsika hiaritsangana.